hoantsika eto Thomas sy ny manodidina vahaony oloko vahaony ianao varina manaratsy olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpino mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadideo ary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho avy izao samy amin'ny 5 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaony oloko paradise teo aloha apitany bazary may ankirily hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any Antananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahaony vahaony manona ny fiadanany tompo amin'ny tsika menakavy mpanaraka indray ny fandarana na eto amin'ny fahita lavitra na eto amin'ny radio na eto amin'ny tambajotra serasera amin'ity fotoanan'io mahafinaritra dia mahafinaritra ity dia anamafika izay moa zany raha tsorona ny zavarao teneniny eto ny programmatsika dia ilay vavaka fanafana lehibe ny rano tompo eto tamatavy eto ny tenako no hitondra mambavaka anao ampianatra anao zay zavatra tokony ho takatrao ampianatra anao zay lalana tokony izoranao satria nge dia ny baiboly no miteny an'izany hoe aizona ny manarona ny tany ary aizy-pito no manarona ny firenena zavatra anankiray ihany no tena ataontsika ry havana hitady ny fomba rehetrarehetra tsika anafahananao amin'ireo asana demony anafahananao amin'ny herin'ny maizina ary resy lahatra 100% fa na inona geja ary ninona asana devoly zao no fotoana amonjen'Andriamanitra anao ary anafan'Andriamanitra anao ataovy ampiriavana zany hoe fijaliana sy ranomaso zany miaraka amin'ny Jesosy zany aza miteny an'izany hoe zao ny fizahn-toetra mahazo ao anaty baiboly tena misy ny fizahn-toetra tena misy ny fizahn-toetra ary ny mpino tsy maintsy zahana-toetra fa saingy kosa ry havana tsy mino an'izany hoe efa tena mafy any amin'le tsy zakanao efa any amin'le tsapanao mangiritsiry dia mbola miteny ihany ianao hoe zahana-toetra ohatran'ny Joba zahana-toetra heri-taona 2 taona 10 taona 5 taona fahambaraka fampitehana akivina na ianao ary efa mandalo akivina efa tena hoe dia ozy izy ianao hoe tena mila maharitra ny faharetana ilaina fa za kosa nefa miteny aminao hoe so dia mba efa tsy fizahn-toetra ntsony kosa so dia mba efa tsy fizahn-toetra intsony kosa ty zavatra mahazo anao ty fa mila fanapahan-kevitra ary tena mila fanapahan-kevitra efa nazavaiko ombenombeny teto hatramin'ny omaly nanazavana no hoe ny mahasamihafa ny délivrance ho an'ny mpanota sy ny délivrance ho an'ny mpino ny délivrance ho an'ny mpanota dia mora atao kely za zany mba expérience ananako na fahatsapanananako rehefa mivavaka ho an'ireny olona avy nanompo sampireny avy nanompo tromba avy nanompo ody ratsy reny dia tonga am-piangonana izy ivavahana be da be an'ireny tonga dia afaka vo malinomaly any vavaka anankizy vavikely anankiray nietsika tromba nietsika demony be miantso anary zareo zany amin'ny telefôna le fianakaviana marary be ato pasteur mietsika be ato pasteur tena mila délivrance dia délivreko tsotra dia tonga tao am-piangonana omaly tonga tao am-piangonana omaly dia ty pasteur ozy izy le mamany le kizivavy moa efa any amin'ny 20 taona mahery any ty ozy izy le zanako mivavahana telefôna iny fa efa sitrany
de manahoana ianao zao de atao rindrina to pasterany marary kely sisa de nefa tena nietsika demony tena hoe tsy hita fianakaviana zany zay atao de hoe entina andeha ody de entina azavady entina any amin'ny hôpitaly de entina andeha ho tsaborona de niady hevitra teo ny fianakaviana vita nefa ny vavaka sitrana vavaka telefônina sitrana mora tsabona kely mora ivavahana kely ny olona mpanota tamin'ny vina iny nisy tovavy kely iny eny asa rehefa tantaraiky toy nikenda hoe nikendain'ny devoly tany izy kendain'ny devoly de vao mivavahana indray mandeha fotsiny tonga io za eo tokotany mivavaka ho azy mametra tanana entin'le mamany avy any amin'ny 10 kilometatra 10 kilometatra avy any nentin'le fianakaviana avy any io paster efa tsy napatoriny devoly hatramin'ny alina fa kendain'ny devoly marary nivavaka 2 minitra nataoko taminy 2 minitra teo ny eo tonga de sitrana teo ny eo tonga de afaka ka ny mivavaka olona mpanota mora kely tonga de eo ny eo de sitrana ndray andro mivavaka anankizy vavoany ambala velona netiny zareo avy any tany Antananarivo izy ty tany Antananarivo netiny zareo avy any Tsioro mandidy faritra Tsioro mandidy avy any le zazavavy netina Mazda tsy tompony tenany netina Mazda avy any minibus reny tsy tompony tena tonga avy any ny fianakaviana ny rodorodo be tena hoe ana de niady hevitra zany eny ambony tomobile entina hôpitaly sahoana satria le zazavavy tsy tompony tenany tsy ny fo tsy miverina ny sainy tsy miverina ny lohany entina hôpitaly sa entina klinika sa entina any avaony oloko de le ray aman-dreny moa zany zay tahoatsainy ndao tonga de entina any avaony oloko de ny mpanakarena moa zany satria mpanakarena ne tsy tia lalan'zany fivavahana zany le mpanakarena le fianakaviandrareo mpanakarena tonga de le hoe hôpitaly any fa fivavahana zany tsy manasitrana zany fivavahana zany tsy indrindrandrindra hoe vaon'ny oloko halan'ny olona zany pasterertiny zany ndao ranga tonga de ndao tonga de eny amin'ny hôpitaly zao to za mantsainy de netiny le ray aman-dreny aloha aloha izy tena any am-piangonana aloha de tonga tao amiko tao izy mianakavo ny rodorodo be avy any de tonga avy any zany le fianakaviana sasany le manamanaka tao le miavonavona sady mivoaka ny tomobile hitako zany heriny zany pasterertiny zany hitanao zany vahoany oloko zany hitao zany Jesosy zany vao mivavahana tsy haiko 3 minitra sa 10 minitra tonga de niverina ny lohany sy ny sainy natanjaka na antanina Leonie manahoana ianao matsiaro tena fa aiza zany zao efa de teo de gaga daholo ny fianakaviana sitrana ka le mivavaka ho an'ny olona mpanota mora kely tonga de mivavahany reny zany mba hatonga an'le fianakaviana ho resy lahatra atonga le olo resy lahatra nompony tompo de mora kely reny tsy mila toriana tenin'Andriamanitra lavabe tsy mila fampianarana lavabe fa tonga de ivavaka ataona pasteur io de tonga de manova azy fa ny mivavaka pinotra zany manao délivrance pino tsy ohatra zany mihitsy raha efa pino ianao raha efa mpanompon'Andriamanitra efa vita batisa ka mpandray fanasan'ny tompo mianatra katekomena mpiandry de tady dio fa tsy mitovy amin'ny mpanota fa reny mandrakariva miaraka amina tenin'Andriamanitra sy fampianarana ary vavaka ary eo no mahatonga nampivavaka maro voafatotra satria tsy ampy fampianarana tsy ampy fahalalana tsy ampy fahatakarana de dresena atao am'le vavaka fotsiny de miala ny devoly miala ny famosaviana vavaka de efa vavana 4 volana 4 taona tsy miova riavana malala mahitsy amin'ny teny aminao fa tsy ampy fotsiny vavaka délivrance fa misy fampianarana sy fahatakarana fahalalana ary baiboly ary expérience mila zaraina aminao mila toroteny ary le toroteny renesinao tsy fampaherezana io no adosoana kely indraindray ho an'ny toroteny sasany satria le olona manana olana ara-tokantrano satria le olona manana olana arabola satria le olona bloqué ny fiainana satria le olona marary tsy ratsy le toroteny fampaherezana mahereza raha lasena bavy fa ny zanak'Israely dia nanokatra ranomasina men'Andriamanitra nisy fahagagana nisy ny Sadraka sy Mesaka Abednego tao anaty afo mahereza ianao fa elolalana anao ny tompo tsy maintsy ampandraisa tsy ratsy zany toroteny zany
tsy ratsy zany toriteny fampaherezana zany mahereza anao fa ny andriamanitsika andriamanitra mahagaga ny andriamanitsika mahay manovany rano tongodovay ny andriamanitsika mampatahotra ny tafiodrivotra tsy ratsy zany ok tsara fa tsy ampy zany fampaherezana zany pasteur tsy ampy zany ry mpitoriteny reo olo reo mahery miala eo manana finoana miala eo nefa any amin'ny saigny any misy zavatra mila vahana any amin'ny fitondran-tenany izy mahery satria naheno le toriteny fa ny fitondran-tenany amatorany devoly azy misy fitondran-tenany eo tsy mety amatorany devoly azy misy toetrananany ao amatorany devoly azy misy fomba fiteniny ao amatorany devoly azy misy fihetsika ao amatorany devoly azy misy zavatra maro isan-karazany ataony ao mahatonga ny devoly miazona azy amin'ny aretina de izy mahery androany ny toriteny mahery afaka ray volana mahery an'le fampaherezana fa ny fiainany tsy miofo problema eo ihany ary zay no mahatonga na manizingizina ary mampahery fa tsy maintsy ilainao ny fampianarana ary zany no mahatonga na tsy mitona anao fotsiny ho ametra tanana fa iainy toriteny ary iainy fampianarana ity sabotsy ity isaky ny fotoana isaky ny sabotsy mandritsy n'izao ray volana sy tapany zao de mampianatra anareo zavatra be da be a zao no mahatonga ny vadinao tratrana ody fity zao no zavatra tokony ataonao inona ny tokony ataonao hiatriana an'io fa tsy hoe mampirafy ny vadinao tratrana ody fity de délivrena distance fotsiny de vita misy zavatra tokony ataonao ranabavy a misy zavatra tokony ataonao ary zany ny anarana tsy hoe boka ny troso ianao de tratrana fanotrany ianao de délivrena fotsiny tsy ianao miala ny devolony troso miala ny devolony fanotrany miala ny devolony anina ilainy zany za tsy miteny aminao tsy ilainy fa tsy ampy zany ahoana ny fomba hiatrehanao ny fiainanao io amanan'io ary andresenan'io ary zay moa ny teniko tetomaly zany ny ilana mba fahatsapana kely ananam-panompon'Andriamanitra izay no mba hozaraiko aminareo eo hoe le mba expérience kely ananako expérience kely mba nafahako nandingana ary nafahana nandingana ary nafahana nanafaka olona maro nanoloanan'ireo fiainan'olona amina rivony amanaliny zay mba efa tafahoana tamin'ny teny ireo olona maro zay mba efa nitorona hevitra de reny ny zarahanao hoe zao ny tokony atao zao ny tokony atao hiatrehana ny ty aretiny ty hiatrehana an'io zao ny tokony atao hiatrehana ny tiasana devoly sy blocage fantrany ty zao ny tokony atao misy zavatra ilaina ara-baiboly fampianarana tenin'Andriamanitra de aorianan'izay ny ataony délivrance aorianan'izany ny ataony vavaka fa ifiainanao io tsy maintsy miofa fa le milaza aminao tsy maintsy miova ary tsisy an'izany fiainana mihidy zany ry havana ho tahin'Andriamanitra tsika ndao anaraka andreto fijoroana vavolombela vitsivitsy reto melony anohizako ny famaraparana tsy ho zaka ny devoly ty vavaka ataoko eto androany ty tsy ho zaka satany ty vavaka ataoko anao eto ty manomboka any amin'ny farany arinany izy vehivavy aho iala ao anatin'ny herin'ny demony izy lehilahy iala ao anatin'ny herin'ny Lucifer izy vehivavy aho iala ao anatin'ny herin'ny famosaviana tahina ny anarako voninahitra n'Andriamanitra nijoroka volombelona nahazo tany vadiko roa volana ohatra zao vadiko accident na moto fasafasy tamin'ny tomobile mihitsy ary le motony moa de tena tsisy jerena tsony de za moa zany mivavaka taty sabotsy de avy mivavaka de nisy ny anatsonra fosako hoe accident vadinao voavoaka teo vavahady teo de amaha-olombela aloha de nitaitra ny teny ye de namboariko any ny saiko de le accident nahazo anazy a raha nahitany atahan'le moto de hoe maty fa tena napitiky Jesosy teo amin'le moto izy nasoriny Jesosy teo amin'le moto izy zany a de afaka teo le moto izy de le moto no fasafasy tam'le fiara
dia le nahazo an'le vadiko moa zany a dia tapaka ny eto a makaty amin'ny taolany aty zany ohatrany hoe zara roa zany le karandoa sanatriny zany eo ambany masony a dia masoarany koa ny ala ny ambony ny efitoranify ny ambony dia ny be dehibe moa vo mafy taminazy fa dia voninahitry n'Andriamanitra fa le tarehany tsy nikitiana fa niraikitra ho azy. Alléluia, niraikitra ho azy a une semaine tsy natao opération fa mifampitohy ho azy le izy raha ny teny dokotera hoe tsy mahazo mitsako io nifiny io a ao anatin'ny 40 jours fa tonga dia atelina fotsiny a satria tsy mahazo mitsako ny nifiny. Or nefa ny herinandro fotsiny izy no natandrina zay fa amin'izao fotoana izao na hen'omby a na hena mafy ary voakaiky mitsako tsara ohatritsika rehetra izy nefa ny a tapaka ny tarehany. Alleluia. Dia mifaharoa ny tongony koa votratra n'le hoe tsy haiko raha misy dokotera trombose zay hoe mivaingana ny rany a tamin'le lalan-drano tongony tamin'ny effet an'le choc dia miverina ho azy le izy. Misy fanafody 6 mois hoaniny a mba hahatonga an'le rany a matsora fa najanonay le fanafody fa aloha Jesosy ny asa tsy manina tsony zao ny tongony normala tsara ary asivy tenare koa reo olona tena enonao a tapaka ity a fa noho ny amin'ny herin'ny vavaka tsisy opération fa niverina automatika. Misy raha mivaingana ao anatin'ny tongony a tokony hanao traitement pendant 6 mois tokony hanao traitement pendant 6 mois noho ny amin'ny herin'ny vavaka miverina normal ny rara lasana bava afatra ho an'ny fiangonana tompo. Ny afatra amin'ny fiangonana zany a dia rehefa mivoaka ny trano a dia mangataka foana ny amin'ny fanahy masina ny amin'ny herin'Andriamanitra na araka atsika amin'ny andro ny lalantsika zany. Loreny anarako ny zavatra voninahitr'Andriamanitra moa ny derako joroko voavolombelety no fahasoavan'Andriamanitra natao Jesosy tamin'ny fiainako. Za zao zany dia olona anisan'ny olona tena mpanofa tranon'olona tena anisan'ny lehilahy tena tsy mahalofa tranon'olona mihitsy zao lehilahy zao lehilahy zao dia tsy mahalofa trano ary enjeha mpanofa tompo-trano foana isako farany volana dia enjehany dia zaza dia indraindray dia tena maniditra trano mihitsy ahako satria mienatra dia maniditra trano dia mitsoka foana ka ankehitriny ahako a mivavaka teto foana ahako a dia na za dia voanjoro mivavaka teto ary ahako a dia na dia nkapa nanaovako aza kapa misy fatopatotra tarby kely metiko teto fa tsy nasakana zany ary satana dia nanenjika foana hoe endro veny anao nivavaka nefa nkapanao aza mifatotra tarby dia nandeha foana ahako tsy nahakivy azy zany efa 3 taona zao nivavahako teto 3 taona zao nataony Jesosy manana trano anakiroa amin'ny anara Jesosy fa mahagagy Jesosy io fa eto Jesosy misy Jesosy ty fiangonatsika ty tena misy Jesosy ty ato Jesosy ato tranoko anakiray any Akadiborobe misy rihana manana trano misy rihana mihitsy misy rihana ny tranoko anakiray any Akadiborobe dia ny tranoko anakiray any Akorondrano tsisy rihana zandray zao mampanofa tran'olona am'izao tsika zao zandray zao mampanofa trano ny akanjo nanaovako teto akanjo tena mampalahelo kely tsy ohatry zao fahitanareo zao miavatra ataoko anareo tsika bina rahalarana bavy mahereza mivavaka dia manao ataovy ny asan'Andriamanitra toany ny fafolo-karena fanaovana fanatsa voady fanohanana mpanompon'Andriamanitra fa io fitahiny io amin'ny anara Jesosy tahin'Andriamanitra mitombo fahasoavana solota amin'ny ambo raha lako mazahotoerana dia akatanana ho antombotsika sady mitsangana dia manao haleluia mafy be
Aleluia. Magaga ve sa tsy magaga Jesosy e. Manasitrana sy manasitrana izy. Tournant ray amin'ny manaraka e. Mankasitraka atsika menakafy nanaraka izay fijoroana vavolombelona mahafinaritra teo zay. Mino fa voaraitsika tsara ny afatry ny tompo, ny torteny, ny fampianarana sy ny sisa. Eto anisan'ny zavatra anankiray ananarako ary tenenako le hitanareo zany tena olantsika koa nge dia izao ry rahalasina ambavy efa doton'ny olona ny saitsika. Reto avy ny andoton'ny olona ny saitsika le hoe zany fivavahana zany lavage de cerveau. Lavage de cerveau, eny tompoko tena manaiky fa zany ny fivavahana lavage de cerveau. Fa saingy zao tsy ny cerveau anao fotsiny lavazena hatramin'ny fonao, lavazena hatramin'ny fanahinao, lavazena hatramin'ny fitondran-tenanao, fa tsy ny cerveau anao fotsiny. Zany mihitsy ny dikany lavage moa zany raha tsy hainareo dia hoe fanadiovana saina. Lavage de cerveau zany ohatrany hoe fanadiovana saina, fa izy kosa aloha tsy fandemetsana, fanadiovana ny sainao. Zay ny lavage de cerveau, fanadiovana ny atodohanao. Ka zay mihitsy ny atao ao. Ilay atodohanao ratsy, ilay atodohanao feno ozina, ilay atodohanao feno fahotana, ny fona, fa izy tsy ny cerveau anao fotsiny lavazena, mbola tsy ndreko lavazena hatramin'ny fonao, fitondran-tenanao, ny toetranao lavazena daholo, ny fanahinao lavazena. Ka za manaiky toton'ny olona amin'izany ianao. Hoe lavage de cerveau fivavahana io fa valio amin'ny mihitsy eny tompoko andeha ho lavazena mihitsy amakany hoe. Ary raha tsy ho lavazena ianao aza tonga ao. Ho lavazena ianao tonga ao, ho sasana ianao dia ho diovinay amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Zavatra faharoa tenen'ny olona dia ity hoe reny eny mampanankarena amin'ny pastera fotsiny, fitadiavam-bolany reny, fangoronaka reny, fangoronana fafoloka reny. Eto manamafy ry havana malala. Raha zay ny problemanao, tsy andehananao ka zay ny manakana tsy ho tonga hivavahanao hoe sao dia alain'ny pastera fafoloka renanao sy ny rakitranao sy ny volanao dia aza mitondra na ny ariary. Aza mitondra na ny ariary. Tiana porfona aminao fa tsy ny volanao mamaika anay. Zay ry tompoko mamoaka ny ety aposy fivavahana ihany ho any mahavita an'izany. Zany mamoaka posy zany tompoko fivavahana ihany. Raha hijery spectacle ianao tsy maintsy mamoaka ianao ny mamoaka posy ary tsy tafiditra amin'ny spectacle ianao raha tsy mandoha vola. Raha anao balle ianao na hamonjy jiro mena dia mandoha vola ianao mamonjy jiro mena na le balle kely amin'ny sisiny kely tsisy ilana azy ireny ary. Hijery cinéma ianao mandoha vola. Zay zavatra ataonao rehetrarehetra mandoha vola. Fivavahana irery ihany no gratuit. Atao amin'ny fivavahana ihany misy an'izany olona tambatambazana zany. Hoe tongava re olona mivavaka, tongava afahana. Satria zany le atao fitiavan'Andriamanitra. Fivavahana ihany misy olona tambatambazana. Fa makany amin'ny dokotera anao tsisy dokotera manambitamby anao zany. Tsisy dadarabe manambitamby anao zany, tsisy spectacle manambitamby anao zany fa volanao ny alaina. Zany le izy Ary raha zay ny makararary anao hoe sao dia hoe matahotra anao angoronoka pastera ny arenanao alainy ny fafolo-karena alany ny fanatra aza mitondra na ny ariary. Ary raha tsy manana frais anao manatona anay rehefa mirava fa omenay frais anao. Zay indray manome anao. Zany tompoko. Dia ozy izy ny olona manao dia aiza ary zany nareo pastera ny mahita vola hanodinana ny fiangonana dia aiza nareo zany ny mahita vola. Zay mino ny fahagaganako. Inona moa nitorianay aminao eto manafaka fantrana Andriamanitra raha tsy mitahana izy. Inona moa ny fandaniam-potoana ataonay aminao eto hoe manafaka mitrosa Andriamanitra raha tsy mitahana izy. Mitaha Andriamanitra. Ary ny fomba hita iny azavaiko sao dia tsy azonao. Tsotra be. Zay zao avy any Antananarivo nakaty. Vola na ny gasoil, vola ny andoavana amin'ny télé, vola andoavana amin'ny radio, vola ny hofatrano, vola daholo io. Dia avaiza ary zany ny source. Tsotra be. Rehefa mitory aminao izay mitory teny aminao, afaka mitrosa ianao, afaka mifantrana ianao, afaka problème arabola ianao, afaka mitoka ianao, afaka mirongony ianao, dia lasa tahin'Andriamanitra ianao, afaka milabery ianao, mahita asa ianao raha fahavivavahana.
zany ngeny mahatonga reny olona marobe any Antananarivo reny misy olona manome 40 millions 60 millions 120 millions 130 millions 200 millions ny olona sasa manome zany misy manome 450 millions fa maninona manomboka tahin'Andriamanitra izy afaka amin'ny problème izy afaka amin'ny aretina izy manomboka miova amin'ny fiainany manomboka afaka nitrosa eo amin'ny tahin'Andriamanitra misokatra ny lalana dia manome izy teo aloha izy mahatra velona tondron'ny olona molotra latsain'ny olona amin'ny fivavahana teo aloha izy boka nitrosa hatramin'ny vavahana izy niova amin'ny fiainany dia reny le manome 10 millions 40 millions 100 millions ohatr'izany dia ohatr'izay ny atongavany eto Tamatavy rehefa mba miova kosa ve anao dia tsy amme sa hoana mino kosa fa mba hotahin'ny tompo ianao dia rehefa afaka fa raha am'izao ianao raha zany mampararirary ny ainao hoe sao dia alain'ny pastera fa folo karenako aza mitondra na ny ariary aza mitondra hoy aho zay tsy hitadiny volanao zany ary tsy miantso ny volanao zany ianao afaka ny tianay ianao tonga eo amin'i Jesosy ny tianay rehefa afaka ianao indray malala ny ataonao orina kely eo ianao indray malala ny ataonao mety tsy fafolo karena kory ny ataonao orina kely eo ndray andro zay nisy anabavy zay tadidiko tsara bloqué tanteraka amin'ny fiainany izy nefa olona manam-pahaizana be bloqué tanteraka ny asany izy ny avy ny délivrena nentina mambavaka izy moa nisy devoly be zay tao amin'ny fony tao ny fony vehivavy io zany misy lavaka zany misy hoe malalaka mivalova amin'ny fony malalaka dia lasa tsy normal ny fikorinany raha dia saika ho didina tany Maurice izy 350 millions saika andidina azy tany Maurice na eny tampoka an'le fandarana ohatr' zao izy dia ny tao am-pony vehivavy io manko ny fianakaviany moa zany fa tsy hoe tao am-pony izy zany mihaino le fandarana ohatr' zao foana izy zany mihaino fandarana dia tondray le secte tony le secte zao tony le secte putadiolona tony le secte clientélisme zay zany le fanaratsiana tony le secte dia izy io efa tsisy hevitra io tsisy hevitra tsony le aretiny fa tsy maintsy ho didinany Maurice ndeha mba ho any aloha izy ndeha ho délivrena any aloha tany Antananarivo zany ndeha olaka ho délivrena any vao ny délivrena ny etsika demony hay divoly teo anatin'ny fony le hoe malalaka amin'ny valy vao anatin'ny fony ty demony ny vavahana sitrana afaka tsy nila nanao nakany Maurice akory nanao contrôle tany amin'ny hôpitaly nanao contrôle sitrana tanteraka gagatra amin'le professeur nanao contrôle azy gaga inona na sitrana anao dia zareo moa olona manaka atao ihany fa izy fotsiny bloqué nefa izy manam-pahaizana dia tsy mananasa dia ny délivrena hatramin'le asany le areti-po zany tao fa ny délivrena koa ny asany nanao voady izy raha tafiditra soma tsara tompo amin'io asa io dia ny karamako ray volana omeko anao izy zany tsy nanao voady omeko mifafolo karena nanao rakitra 500 000 fa ny karamako ray volana omeko anao nisy sokatra ny asa 18 millions karamana 18 millions tonga dia nomeny an'Andriamanitra karaka zany ngile izy zany ngeny mahatonga ny pastera manamboly tsy le rakitra kely 500 n'ololetsy zany tsy 5 000 misy olona tahin'Andriamanitra tampoko ohatr' zany le voady tsy zany nanery an'le anabavy ary tsisy toriteny am-piangonana meo an'Andriamanitra ny karamanao ray volana raha vao mahazo asa tsisy an'izany izy nanao an'izany voady zany sitrana tamin'ny areti-po izy nahazo asa izy 18 millions karamana tonga dia nomeny halleloia be da be ny manao an'izany eo ka indraindray ianao rehefa ho tahin'ny tompo any arinany ary mety tsy fafolo karena akory nomenao fa androany ianao raha tsy manana tongavany vavaka aza sakanan'zany fanatsatsona ataon'ny olona zany hoe fangorona karena rakitra iny aza sakanan'zany tianao Jesosy ary miandry anao koa zay vavaka ao anao tompo hitantsika amin'ny sabotsy avy izao 21 janvier amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny trano fivavahana vahaon'ny oloko Mangarano 2 ambadiky Damascos amin'ny 7 ora maraina toroteny raha ihany dia misy koa eto Kiriry ampitany bazary Mayankiriry eo amin'ilay hoe paradise teo aloha io fotoana io samy amin'ny 7 ora maraina anao délivrance matanjaka tsika iainy fampianarana sy fahatakarana ary fahalalana anova tanteraka ny fiainanao ny tenako pasteur Ertina Randriary Malala no izarany toroteny fampianarana tenin'Andriamanitra ary hitondra mavaka anao amin'ity fotoana mahafinaritra amin'ny sabotsy amin'ny 7 ora maraina ity mbola veriko ihany raha ho tonga dia tonga avy mialoha mba hanaja antsika an'Andriamanitra ary tonga anao azo toerana tsara veloma tompoko
ho antsika eto Tomasy na sy ny manodidina vahao ny oloko vahao ny ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tiany maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanompona an'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidio ary fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21-28 janvier ho avy izao samy amin'ny 5 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any Antananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amialantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahao vahao Andam, fa tsara zero